gas titan taragas. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Meloka. Nosoratany Rafara Vodilanitra, Ovelomin'ny Rakoto, Faly, Tojoery, Fetra Sarobidy, miaraka amin'ny Anjariliva, io ny miajanirina. Nandray feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy oloso. Nampiantso anao zay ry tovolahy akaizao mo fantatrao ve ny antony ny atsonanao? Tsy tompoko. De hono taiza moa ianao nitakariva ny zoma lasa teo? Tany am-pianarana tompoko ary somary arivariva zay vao tafody satria mbola nisy devoir par groupe nataonay zay. Eo indrindra sika zao. Ka hono firinareo nijanona nanao ny devoir mandozy io ary izavy. Dimy menada zay nanao an'io tompoko fa rehefa tonga ny tamin'ny fitora de nody ny roa menada ary telo zay nanao an'le izy hatramin'ny farany. Mazava zany. Ka izavy nareo telo nijanonareo ary iza? Za tompoko de fidiary zo. Ka izao mantsy nilaza io zo namanao io fa ianao no nanatitra ny tompoko fa fidiary efa vita ny zavatra nataonareo. Ekenao ve zany? Eny tompoko, fa tsy hatrany antranony satria efa alina loatra ny andro fa angamba 500 metatra manakaiky ny fonenany de niverina. Te laza zany ianao fa tsy ianao no namonina faty azy laviko marindrano zany fimpangana zany andre mba tokomsera namako iny zaza tsy nino raha nahareny sabotsy teo fa hoe nodimandry ny akamako. De mevitra zany la fa ino nredirediny laza i polisy tsoro marina tia analefaka ny sazy ny lahy nge ny fitsorany lahiny zany sady anamora ny asanay koa tia. Efa revo lazako reo tompoko marina fa mandainga raha ilazako ohatran'ireo tena miseho mafilon-kela zany hitany lahy ty zavatra tia tanako tia ary fantatry lahy hoe inona io misy courant ny tompoko ary fampijaliana olona atao anketo to azo ay so ihany fa fantatry lahy ka raha tsy tia ny lahy ampiasany tia de keo fa meloka raha sady ny atao hoe lehilahy ngely tia ka samy aiky ny zavabitany zao tsy manana fotoana laliana amin'ny lahy fa lazao aingana omeko 3 segondy lahy andiny any lahy tena aingana lahy taterao zay tianareo atao tompoko fa tsy aiky ny zavatra tsy nataoko akory ahy tsy baiko ny lahy amin'ny asanay zay tia zay fantatray zay tokony ataonay brigadier entoany io isaina fa tsy molampy azy zay tapakandro zay de ahoana momba n'iny tovolahy iny commissaire? Niaiky ve izy? Tena eo mihitsy zao manala sala inspekteur fa ahoana? Mandatanteraka izy fa tsy tompony antoka tamin'io famonoana io zany nefa de amin'ny fomba ahoana ny tsy hamelokazo izy ianao ka eo mihitsy angeny tena tsy azoko commissaire ny lazy tany fa 500 metatra eo akaiky ny tranon'ny tompoko vavy izy no niverina nefa io elanelana io ve de afitan'ireo olon-dratsy ny asa ratsiny. De hono inspekteur de tsy kikika koa ve ifidy ahy teo ampanolonana azy ka zay indrindra ke ary noko fa tokony hoe ny tovolahy tiana anaty azy tiako hoe zany kikika zany mazava ho azy akoatran'izay le mpiambina tanànandra tompoko vavy keo de nilaza fa teo ambavady foana tamin'io tamin'ny valorany trangan'ny lozy io taiza hoe za moa no tena nahitana ny razany ty ngeny sarozy ireo zafady hoe ka eo amin'ny 500 metatra tsy mitrano zareo ihany ka ka raha izany angeto mitombona ihany ny filazan'ny dany hoe ahoana inspekteur satria efa nisasaka ny 500 metatra ny verenany de mitombona raha tsy hoeny ny antsovonjina ataony tia namaniko ka mino ary ve ianao fa ny marina ny lazain'ity tovolahy meloko ty ka eo indrindra tsikako mety hoe te hanadio tena koa ange izy de mody ny verina teo amin'ny 500 metatra avy eo nanaraka fitatoriana ihany etsy an-daniny ty tovovavy ty tsy nanapohininina ka mora tamin'ny daniny ny kapoka azy avy tatoriana avy eo de nanapatra ny filandratsiny izy sady namarana ny ty sakaizany tamin'ny fikapohana vato teo amin'ny lohany zany ange
lalina zany tombatombanao zany komisera zay aloha ny fijeriko azoko ka de tsy nisy mpandalo mihitsy ve nandritran'zany rehetrarehetra zany ary tsy nikikika ve ny tovavy inonao ve andriamanto komisera fa vitan'olondrery ny manolana ny tovavy ray mitovitovy vatana aminy ary inona no antonina aminony azy ary azafady hoe inspecteur so de mba fianakavianao aloha tany ohatray tsotrange zany avy nanolana anao de tsy maintsy vonoky anao satria mahafantatra tsara ny azoko enona fotsiny aloha andriamanto komisera de tsy maintsy olona mahafantatra ny tovavy io nanolana azy io zany aloha fa ny baraingo mipetraka de ny hoe izy olona io aleo averiko antsona le mpiambina ny tanàna de ho adiadiko amin'ny braoko izy monsieur le commissaire voaray madame inspecteur ka nanao ahoana izy tao inspecteur tena vao mainka me manjavozavo be ihany raha ny fahitako azy ato aloha andriamanto komisera fa ahoana ianao aloha ve tsy manana ia amy ribanty sy mpanody melohan'ny fotoany ry tsy niandry farany eto io de mantsy izy roa fa nody ary azoko enona fa nanomana paikady aminona ny fidiany ny alany alohaloha tao ohatra ny disokady zany ianao fa ahoana andriamanto komisera ka izao manko so de tsy saronao raha fa na olana nge tompoko vavy vonovonony kanefa izy roa lazainao omeloko reto ane de mpifankaty ka amin'ny fomba ahoana moa no anolanany any fidiany efa izy efa manana ny olotiny de ahoana indray arozy izy anao le hoe izo zay tsy nety hiaraka amin'ny dania anatitra ny tompoko vavy iny alina iny zany ve tsy mifono zavatra hafa za aloha mino mihitsy fa mety hoe mifono zavatra hafahafa mihitsy io tsy fahazotoana io satria araka nylazainy dania de nitao amin'ny any io namana io fa nilaza ho mainka honiko tena diso mantoky any dania loatra ianao inspecteur vo avy tany amin'ndray amandreny ny tompoko vavy mihitsy any io de ahoana de nakao amin'ny efitranony fidia mihitsy ary nahita n'ity taratasy ray ity zay tena alinanao tokoa inony ity azafady eo andriamanto komisera taratasy fitorim-pitiavana avy any amin'ny dania tya ho an'ny fidia iny ndre ka ina nefa moa nidiranyity tamin'ny hafatesan'ny tovavy ka jerendray aloha ny tate oviny io no nalefa ninga ny alarobia teo mihitsy ity ka nefa zao ary zomariva ny loza no ny tranga zany hoe roa andro taorinany nandefasana n'io taratasy io tena mbola tsy azoko tiany daninga io tovavy io raha izao trango zao ko ahoana no avy tany amono azy komisero inspecteur dinio tsara aloha ny zava-misy afa-dio ny taratasy iny fa misy ohatra ny soratana amin'ny stylo mena ao de vakio tsy io zao voasoratra amin'ny vandravandra de misy sary fo voatrobaka tsilo mazava aminao n'izay ngamba ny marina de hoe satria ny laviny fidiavy ny fitiavany dania de zay no antonina aminony an'ity olotiny ity voila mazava be zany mazava mihitsy zany saka manafika io bandy io mody malefaka fiteny fotsiny eo fa biby be ny eo anatiny de tena ho zany tokoa ve andriamanto komisera enjana ihany aloha nareo lehilahy reto tsy mena mivadika tsy azo itokisana ny sasany kosaka aza de atao safy be matsina fotsiny zay rehetra asa aloha ny fomba neken'ny vadisony fotsiny zao no tsy hay hoe ahoanako ny anaranao reny fomba fanaovana ankety monsieur le commissaire ampiaro ny anarana fa fotoanany zao ndray misy mandontona aloha overany eo zany oui midira otre aninona ty alazo roa tsy nisy nampiantso anylahy ange eto zany nampiantso azy ka makasy izy alahy de mipetrapetra ay ve ka ahoana ary mbola tsy haiky fahadisoana ihany latri tsy miova tompoko mivaly teniko na anio na orapitso azy tsy meloko ary tsy atahorako mihitsy zany mbola maivava ihany lahy zao ary ahoana zany ny fahafantarany lahy ny tonika oay afabaraka marina taizany nahitany aniny
tsy mahateny lahy manao anay polisy ho vendrana loatra mantsy nareo tanora kehitriny tonika dia inona nefa tompoko ny fandraisan'ny ity tamin'ny hafatesan'ny tompoko vavy ohatra mbola izany indray no anontaniany lahy ela loatra zany ka matoy alahy tsy nahateny teo dia naiky mifaditsony lahy lahy zany any amin'ny fitsarany lahy sisany miaro ny tenany lahy fa vitany anay zay ihany ka tsy azoko nge tompoko ny antony anakinareo amiko rery an'ity raharaha ty ka lazao anay raha hoe izavy ny namany lahy nanao an'io asa ratsy io raha ny an'olana tokoa matsy somary sarotra amin'ny olotokana ihany ka ambarao anay izay mpire petrapetra tamin'ny lahy satria miendrika ho faizina daolina ity reny tena tsy azo monsieur le commissaire mihitsy ny tiako ambara tsy zangy eo tompoko ny nanao an'io ka nahoana no akinonareo amiko rery meloka ty lahy tsy efa nanaiky moa lahy teo fa meloka fa hoe tsy alahy rery fotsiny no nanao azy tsy zany tompoko no manginy eo lahy brigadia hoenty sainany indray aloha le io de soro daolo ny fitafiny de tondraro mangatsikany aloha io oka kely aloha andre mato commissaire misy vavaotiako amarinina vao teo mihitsy alefaso raha hoe ajanony aloha izy hoe brigadia ajanony aloha nylaza ianao ry dani fa 10 menadana reo nanao an'le devoir mandozy iny ary tsy nahandry hatramin'ny farany marika stina fa nody tamin'ny fitora ekenao ve ny fahamarinan'ireo eny tompoko ay mahay manaika any lahy io ka inona zany tsy anekeny lahy fa meloka lahy angana nyty raharaha ty azafady aloha commissaire fa mbola tsy tapitra ny fanadiadiako fantatrao ve fa mpifankaty marika sy fidiatany aloha tany ono ny tompoko na enoko an'izany fa raha ny tena marina aloha dia marika mihitsy no nanam-pandrina ny tompoko vavy fa ny lavo ny fidia foana moa ny fitiavana satria efa niaraka marika sy tiana dia nitsapa vitana koa lahy sao ho tia ny tompoko vavy kanefa raha araka ny filazana ny zo namanao dia efa niaraka mihitsy ry zareo fa ny fahatongavany tiana ny nampisaraka azy roa dia inona ny tiana inspektera ho resahana amin'izany matoa no dia aloha izy roa reo dia misy antony amiko fantatry dani ve io antony io tsy dia fantatro loatra tompoko bandy mahafinaritra ianao zay namanao natao ankety dia samy manadio ny tenany ary mepangany hafa honanao an'io lozy io fa ianao to tsy mepanganizaniza koroko iza moa no mpangainy eo ry inspekteur Lydia izy nge ny meloke tsy hany mihitsy ny commissaire Ranjeva raha manao fanadiadiana otrotony dia tokony hidiranao antrany anaty sainy mihitsy le olona amin'izay fantatrao azy na mandainga izy na tsy ka tia laza ve ianao zany fa marina ny voalazany zanga moa ny lazan'izany aleo iverenako kely ny tantara ry dania inona ny resaka reo 10 menada farany mba hoe tsaronao zany melohan'ny alana izy roa reny aleo izy aloha entinao any amborano any fa mandany andro fotsiny eto inspekteur andao brigadia ento izy dia zay tompoko ny resaka mba tsaroko tsy tezitra ve nefa izy niala teo io sa ahoana ny fahitanao azy tsy tezitra izy ka ary mbola niantso azy izy tokony tamin'ny valo raha latsaka 5 teo dia toy izy hoe inona ny anton'le netsony marika anao tamin'io fotoana io nantany an'le devoir na vita na tsy vita dia izay fotsiny ve ny resaka reo sa mbola nisy hafa nanontany ako izy na hoe efa any an-trano na mbola tany am-pianarana dia ahoana ny navalinao azy tamin'izany nilazaiko azy fa mbola teny an-dalana ho any amin'ny fidy azy ay kosa ka nahoana zany rehetrarehetra zany tsy lazainao melota aminay ilaina nge zany eny ny fanontaniana farany ary eny tompoko taiza ho aiza ny toerana anisanareo tamin'io antso io angamba teo anelanelan'ny garamasinina sy ny fiangonana loterianina Tanambao tompoko ok miandry kely ianao azafady indrindra re mato commissaire afaka makaty amin'ny braoko ve ianao eny tompoko misaotra miankina amin'ny famarinany reto zavatra voalazanao reto no aingana kokoa ny fahafahanao tena marina dolo reo tompoko oui ahoan'izay inspekteur ome fahafahana vonjomainka io tovolahy io ary avereno adiadiana tsara marika sy zo dia omeo any mpiavian'izay rehetrarehetra izay rehefa vita ahoana tsara hoe inspekteur
voanazo po afo indray nga manameloka ny tovolahy saina omena liberté provisoire mihitsy avo izao avoay ny profinao jerena komisera ranjevo ka nanao t-shirt fotsy dole saint gabana ianao ny aliny zoma ny sinindrozy io ary mbola nitafinao ny maraina sabotsy ny tsitsikahatra ao nefa de nisy pitidra kely ny tanana vanan'io akanjo io na manainanao fizavana ny nahitan'io akanjonao io ka ahoana indray raha no fanazavanao an'izay araka ahoana zay ry tania tsy mahita teneniny tsony lahy ekeo amin'izay ny eloka lalty maraina ny sabotsy mihitsy ange tompoko ny sy ny raha tamin'ny akanjo keo raha nataoko ny fandiniany amoron'inona indray alaty hitatarangano avy alao aloha izy anazava komisera toy izy ny fanazavany se maraina ny sabotsy io a mety nisy n'io satria nisy naratra ny tanako akavanana voilà possible be raha ratra ny tanany lahy satria ny fanjevina somady mozely fidia tsy hitako tsony ny antom-bola an'izina ny tiankaty inspecteur sarotra be ny ahafahanao amin'ity raharaha ty raha zany ry tania aiza zao le maharatra ary inona ny antony nahavoa azy tia mifanondro adalako ty tompoko sendra nitetika nananaovana vary amin'ny lalana maraina tompoko no tapaka tampoka ny tanako zany ve di tombony zany hoe ny tanany lavy zany no nitazonantsy de zay ny nahavoan'ny tanany lavanana bravo mahay mandainga alaka brigadia ento isainany indray le ty aloha enjana ihany izy ty komisera tena tsy hitsy zay marina vakio koa nge ty valiny fanadiadinana ataoko teo ty azafady inspecteur azafady aro hoe to lainga no betsaka am'ireo efa fantatrao ny antony nampitsoko anao ry marika tsy mahakasika any nahafatesan'ny tompoko vavy ve zany tompoko zay indrindra mantsy ny takarivany zoma dia nanao devoir niaraka tao amin'ny lycée Silène Paul narosy ry tompoko vavy eny tompoko teo ny nahafantaranao fa miaraka danisy fidiaka tezitra ianao dia nitaona ny tiana olo tianao ody inona moa tompoko ny tokony hatezitra amin'ny fiarahan'izy ireo somary maimaika fotsiny zay sy tiana dia nody ary porofony tsy fahatezerako tompoko dia mbola niantso azy ireo tamin'ny valora latsaka teo ngamba laza ianao fa maimaika satria hanomana ny tetitratsinao ianao fantatrainge fa tiany fidia ianao ary efa nitory fitiavana taminy ianao fa nilaviny zany ka ny vahaolana hitanao dia ny famonoana azy mba ho samy tsy manany nareo ekenao ve zany tsy tompoko ekeko fa tia azy ary zany fitiavako azy zany tsy asa iko velively amono azy teo izako ihany ny tantara ny antso any dania ianao tamin'ny valo latsaka mba hanamarinanao hoe aiza ry zareo ary tsy nanam-poin'iny ny dania ka nilaza taminao ny misy azy ireo dia azoko enona fa narahanao izy ireo ary raha hitanao fa tsy nisy namana ntsony tompoko vavy teo amin'ny 500 metatra tsy hidiran'ny tranony dia nitanterahanao ny asa ratsinao azafady raha matoa inspecteur tsy dia ny antany misy azy ireo loatra ny antony atsoko azy ny arivariva iny fa ny devoirany na vita na tsy vita kanefa dia nanontany toerana misy azy ireo ianao ka tsy za loatra nge ny tompony fanontaniana iny fa tiany natahotra izy sao dia alina loatra ny ampianarina ary tania dia nampanontaniany aho inona moa ny tokony ataony tiana any aminao amin'izany andro alina be zany ka miaraka nge zay tompoko iny zaza tsy ampitaona iny dia tsy menatra zany ianao milaza n'izany atao amin'ny braoako eloka hafa mbola nenjehan'ny lalànanao koa nge zay ka ianao nge tompoko ny nanontany an'izay teo hay voaraiko zay zao tsy mahazo mivoaka ny faritra misy atsika ianao mandra-pila amin'ity raharaha ty ary mety ho atsonay matetika eny tompoko mahazo mandeha ianao fa ampidiro indray zo ao ambadika ao amidira indray ho ny alahy dia fidividio ihany zay tokony ho tenenina sao taraika eo na ny anenako lesany nanao an'iny zavatra iny ka takizay zao tsy nisy ny sokorotany so iza moa le tsy nahalala fa ho toy izao ny faran'iny devoir iny angakaingano zay lesy loha bon chance alahy allo
Dokotera? Inspecteur Lydia ihany ka. Tena efa voamarinao tsara ve reto valiny analizy reto? Ay, mahagaga mantsoko. Eny e, misaotra fa manam-piainay betsaka ty e. Eny eo. Allô? Ao amin'ny birao moa ianao, monsieur le commissaire? Ato ka, ato inspecteur. Ho any aminao mantsy zao fa misy vaovao hafa indray. Miandry anao zany madame inspecteur. Oui, entrez. Tena misafotofoto tanteraka ty raha ty commissaire. Rako, fa ahoana indray inspecteur? Rehefa nataon'ny dokotera antsika ny fitsirihana n'ilay pitidra teo amin'ny akanjon'ny Dany dia vao marina fa tsy azy io raha io satria A+, A positif ny sokajin-drahany nefa 0 négative ny raha teo amin'ilay tanan'akanjony. Bien sûr e. Any tompoko vavy io raha io rehefa tsy azy e. Mandaingange ho ahy tovolahy iny inspecteur e. Tsy nefa commissaire. Matray. Tsy anyfidy akoho io raha io satria A négatif ny sokajin-drahan'ny tompoko vavy. Dia aniza ry io sokajin-draha 0 négatif teo amin'ny akanjon'ny Dany io e. Inona nefa ny asana sainy amin'izay resaka raha any inspecteur? Matotsy azy ny raha teo amin'ny fitafiny a, tena mon'olona izy zany. Commissaire, angazy tsotsorona ohatran'izany ty raha ty e. Tsy miahy avy ianao fa misy olona te hampitsoka ny Dany amin'ity raha ty fotsiny zao. Izy anefa dia inona no mety ho antony? Asa? Amiko aloha, raha misy ny olona tokony hogadraina amin'ity raha ty, dia io tovolahy efa voatazontsika io ihany, zay ihany. Kanefa amiko andriamatoa commissaire, tsy meloko io bandikely io. Misy olona matahotra mafy ny otrahatra no any dia foronina daholo izao pirofo rehetra zao mba ahavoasazy ny olona tsy nanao ratsy akory. Iza moa no nahita n'iny akanjo t-shirt anisy ny raha an'iny? Ka naninona moa ny olona nahita ny akanjo iny ka? Hoe namorona raha tamin'iny ve no eritreritro inspecteur? Asa? Efa tsy matoky ny ekipako zany ianao inspecteur? Tsy hoe tsy matoky ianao sy ny ekipanao fa tiako fantarina fotsiny olona io e. Io ny tena mandreraka amin'ilay miara-miasa aminareo vehivavy tonika. Tsongoloina daholo zao teboka madinika rehetra zao. Zay moa vehivavy anayko? Ka ny azon Fleury no nahita an'iny e. Ay ve? Ilazako amin'izay ary ianao fa noho ny fikaroana koa ahy. Manomboka mahasosotra ty ataon'ity inspecteur ty ka. Aiza ve ka hidikidirany daholo zao andraikitro rehetra zao. Za angeny nampiandraiketina ny tira raha ty e. Sao dia misy ambadika ary io mody masoto manaty aty io. Asa. Ono ary Dany, tsy tsikaritra ao mihitsy ve ny fisian'io raha teo amin'ny fitafianao io? Tsy tompoko. Tena tsy arako mihitsy ny fisiana io. Dia ahoana moa zany no ahafantarako fa milaza ny marina amiko ianao? Tsy misoratra eny tava tompoko marina fa tsapako amin'ny alalan'ny fiteny sy ny fihetsika. Kanefa ny mpandainga koa mahay me tsara velantsika. Tsy hitako izay havaly anao amin'izany tompoko. Zao e, sahinana be ny reninao amin'ny fanaterana sakafo sy ny fikarakarana andreo zandrinao ka omeko fahafahana vonjy mainka ianao. Saingy raha mandositra ianao midika ho fahamelohanao sahady zay. Efa ty aminay ny mombanao rehetra ka tsy maintsy ho hitanay ianao e. Sady inona moa tompoko ny antony andosiro ka? Tsy meloko ange ahy ary vonina no tonga aty raha hoe misy ilana. Ka zao ary, aza mamony finday mihitsy ianao fa ankoatra ny fiantsoana misy convocation dia mety resaka aminao manokana ihany koa. Misaotra raha matoa inspecteur. Raha toa anao daholo ingamba amin'ny polisy rehetra manerana ny tian'ositsika ity dia ny tena meloka tokoa no hijada ary any fahalemana fahizay tianosoma amintsika ity. Eny le tsy ary aza tokafana fa asako zany rehefa ny an'ny anako fa ho an'ny tanindrazana. Zay ny mazo mandeha la. Makasitraka indrindra tompoko. Ary tona velanao andeha le kely iny fa to tsy nampanaranao brigadier koa inspecteur? Nomeko liberté provisoire izy ka. Inona tsara hoe zany. So dia mba tafahoatra loatra kosa amin'ny fitiavanao ny tovolahy iny ka. Olona meloka angeny ka avelanao irery eny amin'ny fiarahamonina eny fotsiny ve? Atokisako iny commissaire. Oviana moa ny afera tetỳ apelatanako ka hoe tsy vitsy zany.
test psikolojika na moako azy iny raha tsy fantatrao. Test amin'ny ahoana inspekteur a? Hitanao raha miseho andositra eo izy dia mazava ho azy fa meloka tokoa. Ary zay antso ataony amin'iny findainy iny dia reko daholo izay resaka ataony. Ay, ka raha toa ka mitohy ny asa ratsy n'iny na mandositra izy dia tompon'antoka ianao inspekteur. Tsy maninona fa za mihitsy no esolony elony raha misy zay. Andao ariko. Aize, afaka tsika zany iza koa moa le zay afaka io fa milolosa azy inge nahita ny lahy miriry io aza. Kôzy vely ty tena mafy aloha manjoa lahy fa tsy mahana olona iahina ho navanina ny lozy mihitsy ve lahy? Dia tsy haiko lesy tsy fantatro zay olona tokony havitany reny. Zany maninona moa raha doboka any raha soa fa ahoana? Tsy ferana ange mety le rinona nanao an'io satria nisy fotoana izay mitsamo ny resaka fa tia mifidy ahy izy velaho ny sakana aminy. Iko ve fa nisy an'izany? Fa tsy ampinoko kosa nefa zany fa hoe ho vita an'izao ny analany ny tompoko vavy. Dia hidoboka ihany lahy raha izaniko. Conseil d'ami ahy iny manana safidy tsara lahy. Misaotra ihany aloha na izany azy fa hono aly ty ary tiana ho ato tsy hitahitatsony mihitsy. Pôsista be ny elako hita lahy ihany tiako za mahay fahatongotro ty za lesy tena tsy afaka hiatrika fanadinana. fa ahoana le nareo mafy be indray ve ny tsy anao? Mahafaka lahy tsara ngely ty raha io ny voalala io na tsy anatra mandra-piaviny examen azy lahy menatra lesy iza moa lesy ny tsy nahita tamin'ny gazety sy ny hainao manjery fa zany namono fidy tsy andositra tamin'ny jury aza raha mahita tsy lehilahy le tsy alary bainina aza mirarahana zany tsy lesy omeko tsodrano nareo zay hiatrika an'io. Fiza le ty miantso alalahy io? Ay inspekteur ty rasolo manaja anao tompoko. Miarabanao lavitry ny poste de police nga ianao zao? Ety akaikikaiky aty ihany aka ety amin'ny bazary Tanambao. Ay mandalova ty amin'ny birao ary hoe ianao? Eny ary tompoko fa ho avy ahy. Ok ary ahoana olo ty? Mila makany amin'ny birao ndray hony ahy. Aleo le tsy aloha hiala zany dia aza atao hoe ny ona tamiko lahy so vao antso any koa mahafana be raha hitan'ny olona mandalo matetika ao mantsoko. Ok ary mahazo toerana ianao? Misaotra tompoko. Nanomboka ovinina reo sy fidiany niaraka? Niaraka? Nifankaty sa ny laviny tokoa moa ny fitiavanao iny? Tena marina tompoko niaraka ny ray andro monjy izay dia iny izy lasa iny fa ny fantatry ny ankizy rehetra kosa dia hoe efa niaraka efa ela izay roa no zasy izy niara-nody foana. Tsy mandainga ve ianao zany? Ny laviny ange ny fangatahanao ity azy. Aiza moa le taratasinao iny? Tsy tompoko tsy nandany fangatahako velively izy satria ny alarobia hariva no nandrifa n'ilay taratasy mpitiavana izay tany aminy ary ny alakamisy vao maraina dia SMS mpitiavana no namoazany nilaza izy fa efa ela hono izy ny dia fa zany be fisalasalana. Eny tonio aloha ny fonao lehilahy nge lafa tsy vehivavy akory. Eny tompoko. Laza mantsy ianao teo efa nanaky ny fitiavanao izy nefa ahoany ty soratra mena mivandravandra atao ambadiky ny taratasinao hoe tsy ity? Iza zany nanao an'io? Azafady hoe ino? Tsy mino tompoko hoe fidiany nanao an'io. Satria nahoana? Voalohany tsy tia manao sary fo voatrobaka ohatran'io tompoko vavy. Tsy tia maizina io sary io ary faharoa manarakarak'izay tsy ohatran'io ny fanorany raha hanosora-baventy izy fa tokony kaliny tsara satria
talentany loatra no manao gotika. Ka mety hoe noho ny tsy fitiavany anao ange dia tsy nikaliany tsara ny soratra e. Ka raha hoe tsy tia andray izay inspektera, nahoana nefa nandefasany an'ity mesazy ity tamin'ny alakamisy maraina? Andraso ange? Hito ange vakeo azafady tompoko e. Hoe eny e, ka mety ho iza nefa raha araka ny eritreritra ao ary nanao an'io soratra hoe tsy io e, dia inona ny tanjony? Za koa za mba gaga inspektera. Tsapako tena ty angy izy iny inspektera e. Mangeriny le sakay teny an-dalam-podiny ny takarivan'ny zoma iny. Nanoroka izy ary navery ny fandrony le oroka sady nilaza izy fa iny ny farany kay tena farany tokoa. Naniny anako ranga tsy nanatitra azy hatreny ambaravarana. Rano raraka tsy azo rofina tsony zany ry Dania. Mitraka tsy maintsy ho hitako na ho ela na ho aingana le nahavandoza ary amin'izay ora sy fotoana izay dia omeko segondra vitsy amin'ny olon-dratsy io ianao analanao ny naharary anao. Fa hono tokoa Ahoana izay tompoko? Tsy nisy olana ve teo aminao sy ny dadany Fidia? Tsy misy tompoko. Izy mihitsy ara maka amin'ny fiara ohatrano indraindray rehefa ho any am-pianarana izay. Ohatran'izay ihany koa ny reniny. Hitako mihitsy mantsy izany satria tsy miahiahanao na dia kely akory aza ry zareo. Fantatrao ve ny antony mahatonga azy ireo anao an'izany? Izany hoe tsy dia tsara nivô tamin'ny matematika sy ny fizika tompoko vavy fa nanomboka tamin'ny ampianarako azy any an-trano isan'andro dia lasa nahay tsara ny taranjio izy. Ny fahitan'ireo ray aman-dreniny filofosako mafy nampianatra an'izany any angamba nanosika azy ireo ity ahatra amin'izao. Ay ve? Lalina indray izany. Ary tsara vintany ianao satria nanakaraha mahavoaka hiaro anao izy mivady raha nifiresan'ny tampoka io maraina io. Zany ve tompoko? Misaotra azy ireo raha izany. Ka efa nanao ahoana izy tao inspektera Lydia? Tena mbola manahirana komisera. Tsy maintsy averina hatramin'ny voalohany indray ny fanadihadinako. Mahazo mandeha amin'izay ve tompoko? Omendalana ianao ka? Dia toy izao trano ny adalana e. Fa averina amin'ny aona indray moa ny ankety inspektera. Hitanao le soratra tao ambadiky ny epistily nosoratany Dania iny? Tsy soratan'andra tompoko vavy iny. Vao fitaka indray ianaoko. Ahoana moa nanao porofonao an'izany ary? Hitanao, raha namaky ny diarin'ny Fidia ianao dia tokony ahatsikaritra fa voakaly daholo ny soratra ao. Toy ny hoe vita soramilina mihitsy. Fity soratra iray ity tozara fa vita izany. Ny fanazavany Dania teo koa dia vao mainka manamafy ny fahadisoan'ny soratra io satria tsy nilaviny ny tovovavy iny ny fitiavany fa nekeny somatsara. Enjana koa izany dia soratanan'izy ary io e. Dia inona ny tanjony nanoratra an'io ka? Sara efa dia eo mahita azy. Aleo ny feo an'ity nandray no henonana io. Ohatray, inona moa ny idiran'ny kalakeliny amin'izao resaka izao inspektera? So dia misy information na indisy azo raisina ihany koa any amiko. Classe d'examen ange ireo ankizy ireo inspektera e. Na izany azy. So dia anelingelina ny fianarana na animba morala ny fiatsoana azy aty kosa e. Samy classe d'examen daholo ange ireo ankizy atsotsotsika isan'andro ato ireo komisera e. Asako. Aleo atao mitovy ny tantana fa tsy misy tokony atsoina sy tsy tokony atsoina izany. Eny ariko dia mahita ny rano ny inspektera. Raha matoa kely tiana. Eny tompoko. Azonao lazalazaina anay ve ny fifandraisanao sy tompoko vavy Fidia? Mpinamana izay tompoko. Ary tena mifanakaiky tanteraka. Raha misy ary ny olona izarany tsy ambaratelony dia tsy misy akoatra sy Dania. Dia fantany ve ny fisian'ny fiarahanareo sy Marika? Inoko fa fantany tompoko na dia tsy niresahako taminy azy izany. Ay, mahagaga ange izany e. Izy lazainao fa milaza ny tsy ambaratelony aminao. Nefa ianao toa tsy milaza ny anao mihitsy amiko. Ka vao vetivety ange tompoko ny rahanay sy Marika e. Iny zoma hariva ny rahanay no dia aloha iny nanekeko ny fitiavany. Ny ankizy rehetra kosa aloha dia milaza fa efa niaraka nahatra izay e. Satria ray lalana foana izay. Oka aloha, tsy sotra ohatran'izany ihany koa moa ny Dania sy tompoko vavy.
ny ankizy a ny hevitra azy ireo efa niaraka ela nefa ny alaka misy lasa teo ry zareo vao ny fanaiky. Izany hoe ray andro taoriny koa ianao vao nanaiky any Marika. Izay indrindra tompoko. Ary teo amin'ny etude nataonay takarivany iny zoma iny mihitsy nge no nahafantaranay fa ay tena miaraka izy roa e. Ny fantatrao ve nefa fa tia mangina ny fidy ahy io olona ny tiavinao io? Fantatro tsara tompoko. Satria efa nisy fotoana mihitsy Marika nandefa taratasy-pitiavana tamindra tompoko vavy. Ary izay roa mihitsy niaraka namaky an'io soratra io fa nilaviny le izy satria tia anontania izy. Lasa tsy misy zavatra azoko tsony hatreto a. So dia nanam-pitiavana ny Dania kosa ary ianao io satria efa samy mifankatity tao ihany manko nareo menakavy. Za ve? Tsy manam-pitiavana anazy zany ako. Ndao ary atao hoe izay e. Manana olona ahahina ary ve ianao e? Tsy hitako izay olona tokony havanana n'iny loza iny ange e. Dania, Zo, Marika, tsy misy ahahinao ve na ray amindreo? Dania aloha dia tsy havitan'izany mihitsy. Fantatro tsara mihitsy iny bandy iny. Marika koa ekeko fa somary bandibandy toetra izy nefa atokisana tsara tsy havandozy zany. Zo indray mazava ho azy fa sarim-bavy be iny e. Karaha tsy ny ray amin'izy telo lary ny tompony antoka tamin'iny dia ho izy e. Ianao? Za kelikely vatany ity ve tompoko dia havitan'izany? Sady namako ange iny inspekteur o. Eny e, namana ihany ange ny lasa fahavalo e. Na izany aiza nefa tsy hitazona anao ange zay e. Fa zao fotsiny aza mivoaka ny faritany mihitsy aloha mandra-piraviny ity raharaha ty fa mety ho atsoinay matetika ihany ianao. Eny ary tompoko. Mahazo mandeha ary ianao e. Ka nahita mangirana aveo ny madame inspekteur. Tsy te. Zany ariko. Iny piti-drasy iny soratra iny ihany angamba no averina fotopotorina tsara fa raha reto olona ady adiny reto mahakarary ando fotsiny. Diso makasarotra loatra kosa nge nareo e. Zavatra tokony ho vitaingan'io veko. Tsy mbola hody ve commissaire zany e? Efa amin'ny enina riva nge zao e. Ohatrany andeha fa tena reraka be loatra ka. Mbola misy PV tiako vitaina raha pitso eo ka. Amitan'izay aloha vao mandeha inspekteur. Ok ary. Allô? Inspecteur Lydia tompoko? Ay dokotera, inona ny vaovao no miantso harivariva? Eny ary. Eny ary fa ho avy any azy ao dia zao. Ohatray, fa misy ina hono inspekteur? Nisy namono Marika ary eny amin'ny hopitaly eny Andranovato izy zao. Ohatray. Lasa aloha fa any miona e. Ka aza voatsara aloha fa tena tsy azoko ko. Ka tonga any manazava azy. Lasa ihany izy marina. Inona indray re zany ny lanitro dia misy ifandraisany amin'ity raharaha ty ve zany e? Aloha mandeha ka. Nahoana mijajirika fotsiny eto amin'ny salle d'attente eto anao inspekteur fa tsy tonga dia miditra. Mbola ao amin'ny salle de réanimation izy ka. Ay. Tsy mbola mahatsiaro tena hatramin'izao nefa efa 30 minitra zay ny lasa. Dia hono a? Inona marina hono ny trange? Misy idiran'ilay afera fidiavy io? Tsy mbola harako tsara aloha fa araka ny fanazavan'ny tsara sitrapona anatitra azy teo dia efa nitsirara tamin'ny tany izy ny tratrandry zareo ary nisy seringy vide ny latsaka teo amin'ny tendany. Dania zay? Inona moa no antony tokony amin'ony Dania Marika? Mba alefaso lavitra ny eritreritra inspekteur. Mety miahihany io tovolahy io namono ny tompoko vavy izy ka namaly faty. Mazava be nge zany e. Nga moa tsy izy indray no namono ny olo-tinika nahoana izy no iahiahy olo-kafa commissaire? Ka tombana ihany tamin'iny nge. Tsarovy ary fa mbola tombana ihany koa nge zany eritreretinao zany e. Tadio ihany koa fa rafiny nge Marika e. Ka azo inona fa nanana lonilony tamin'ity namany ity izy dia nataony izay fantany fa mety. Zay. Tsy mpaminany tsika polisy ry commissaire. Aleo ny fanadiadiana no hamaritra azy. Eny ary, tsy te hikitika an'ity afety ity tsony mihitsy koa ka. To tsy mety manko raha sambo iray nefa kapiteny roa. To tsy mety raha ny lakany iray no misy mpanamoro roa ka ny ray eo andohany ny ray eo ambodiny fa tsy maintsy varalilo io sambo sy lakany io e.
kanefa raha ny lakana ny voizin'olo-tokana dia mavesatra fa raha voizin'olondroa kosa maivana sy aingam-pandeha. ay moa ohatray to miantso anao ry raha matory Ny mama marika io andeha hoe ny vetivety aloha. eny ary lasa izy komisera tsay maro vita ny adiny dia ty ary janona ho baraingo indray ny nahavandoza satria tsy misy andisy hamantarana azy. na mamparahelo zany mandry ampiadahana lesy zany lay sy aingina nydroman'olona azy nefa ao ihany ao ihany fa tsy afaka nijerena ny ampiprainty taniny satria efa nikasikasihan'ireo olona nanatitra azy tetỳ amin'ny hopitaliko. zao aloha tsy hoe angedani fa to tsy mandray antso mihitsy nandramako nantsony mbetsaka manko izy teo fa tsy azo sa mahana azo foana iny fa mety variana angamby. allo miarabanao tompoko. Inspektera ihany ry tiana fantatrao ve hoe aizy marika zao? Any an-trano izy fa tsy tafaraka anoty izay roa tompoko. Ataony zanako indray no natsoinao fa tsy lay fatona daniny inspektera. Ay, tapahako kely ary fa averiko antsony ianao rehefa avy eo inona tsara hoe komisera? Zanakao? Aie, zanaky ny tovavy iny fina no mampikoropaka anao amin'izany ka sao dia mba tokony nampahafantarina an-tany am-boalohany kosa zany. Otray, efa fantatrao hoe zany kinona indray moa tsy misy idirany zanako mihitsy ty afery ty zay ny fantatro. Azafady aminao andriamatoa komisera fa asany aty ka tsy hanavahako niza niza. Tsy maintsy ataoko ankety misimisy kokoa ny zanakao satria izy no akaiky indrindra ny tompoko lahy. Ny mahagaga ny raha matao inspektera dia nisy avianao ny asako foana za ange no nampandraiketina niny afera fidy ahy iny nefa tao ianao indray no tao manapaka lohako. Eke kosa aloha fa ianao no nampiandraiketina azy fa ny fanatanterahana ny asa iombonana satria inona moa no antom-pisiko raha tsy asa ho an'ny tanindrazana. Ay, eny ariko fitaony asanao fa tsy mahay fitsony ahy zay. Kaiza koa ary tany tena tsy andray antso mihitsy. Dia ahoana ny tany ry zo? Tratranao tao ve izy? Tsy inspekteur ndrenonareo mitomany foana fa tsy mbola nototramo mihitsy hono izy atro no maly ariva. Na kaiza ary tany? Tena tsy fantatro tompoka sady tsy fomba ny atramo izay nahalalako azy izay mihitsy zany tsy mody atramo zany. Sanatriva dia nandositra fa zao ahoana izay tompoka? Iza moa nareo no ray lalana tamindra tompoko lahy tamin'ny ndrava nianatra omaly? Zay ro lahy tompoko no niaraka nivoaka amin'ny vavadiny lycée fa rehefa tonga teo amin'ny gara dia niviliny akandrefana satria ody any mangarivotra ary izy ireny no niazo ny lala mahitsy nakany amin'ny lampany tanàna iny. Ny andro raha teo koa mbola nasavasava tamin'io. Ka mba azonao anzavaina ary ve ny antony tsy nampiara-dalana azy tiana satria mantsy mpifankatery zareo? Nasako aza ny tompoko mba gagy tsy hitako ny nanjavona ny tiana raha vonondravo izay. So dia mba nisy olanolana na ohatrohatr'izany teo amin'ny zareo? Tena tsy haiko tompoko fa tsy nisy resaka firy mihitsy ny fanaovanay sy marika. Teo ampanaovam-beloma izy vao nisoka-bava ary ny nahavariana koa dia nanao kalainy tamiko izy melohan'ny sara-dalana izay nefa tsy fanaony mihitsy izany. Hay dia aiza daholo ny namana mety tokony hoe ahitana ny tany? Iny anga inspekteur miditra tranona namana koatra ny tompoko vavy zany Zany? Sady tsy manana namana izany izy. Hay ve? Misarotra ihany izy zany raha izaniko. Eny misaotra anao aloha nanome information fa mahazo mandeha ianao. Misaotra tompoko. Merabanao ry agent Edia. Hitanao
lanceo avis de recherche le tovolahy nitazonitsika tao iny fa nandositra. Oui, raha ary manana Daniel na Dani. Ok ary. Mademoiselle Tina, afaka milazalaza ny resaka farany fanaovanareo sy tompoko lahy farany ve ianao? Tsy haiko tompoko. Tampoka loatra ny nandehanany. Toy ny tsara aloha ny fonao e. Ikaroka ny nahavandoza mantsy tsika izao fa raha mitomany ianao dia tsy havita ninina tsika. Eny ary tompoko. Tena tsy nisy resaka mihitsy ve teo aminareo mahaly tontolo andro? Nisy fifamaliana tompoko teo amiko sy izy afako maly alina. Ka izay no tsy nampisy tafa teo aminay roa. Somary hiditra vie privé ianareo an. Ka azoko fantarina ve ny antonio tsy fifanarahana teo aminareo io? Tahaky an'izany porofom-pitiavana izany tamiko izy tompoko afako maly alina. Zavatra hafa mihitsy no ilainy. Saiko na olany afa tsy nanaiky aho. Toy izy? Dia nitereny any ary tamba saiko na olany ka nivelesiko ny temaina izy dia lasa nandeha. Dia izay. Na olany? Mino amin'izay ve ianao fa mahavita manolana izy? Eny ary, tsy maninona na tsy hamala izy ianao. Iza no ahiahinao namono azy io? Tsy fantatro. Eny ary, omendalana ianao fa rehefa tony tsara dia averintsika ny fanadihadiana. Andrasona anaty fiara ry Tina. Miarabanao inspecteur? Miarabanao koa commissaire? Nisy nahita ny Dani miriaria ny fianarantsoa ny ekipako ny maraina teo ha? Zany ve? Dia raha tonga dia ny samborona? Andray, asanao io ka sarotra amiko nisafika azy e. Maniraha élément anao ho any sambotra azy. Inoko fa mbola tsy nialao izy zay. Eny, misaotra anao indrindra tamin'ny information. Eny ary dia mirarosoa anao inspecteur. Misaotra. Manatsanao monsieur le commissaire Solo? Ye, tena ela tokoa zay ha? Lesakoroka tany amin'ny faritra Tsimihiny zao ny onantsika farany. I Bernard zao no affecté an'ny Toliara. Fa hono a commissaire? Mba afaka miara-miasa kely ve? Tsy zany mantsy fa hitanao iny olona tedavina miely an-tsara iny. Ie, izy indrindra fa i Daniel ny tena anarany. Tazan'ny olona miriri any amin'ny faritra hiadidinao izy iny ka mba jerijereo kely ao e. Eny ary makasitraka indrindra. Mbola ho foana moa iny fiteny iny. Ok ranga. Petsaka izay raha natao androany izay ka. Aleo mihitsy aloha asiana fidiana fa amin'ny tolakandro indray ranga miverina. Lasa aloha commissaire Ranjay vao tsy mahavita manao heure continue aloha anio fa reraka loatra. Eny ary inspecteur. Dri nanina tampoka teo koa ary tiako diaran'ny fiarako ty no nalemo azy teo. Vita ditongotra rangahy io a. Nefa dia kodiarana vonsolona herinandro nge io e. Le vita sonoa koa moa tena mandriraka mihitsiko. Ohatry ny hafahafa nge ny fihetsika ry lehilahy orianako ry e. Andro mafana be ty ve ranga nefa mihiboka ao anatin'io akanjo ba misy capuchon io. Sady amin'izay to mierikirika foana izy. Tanany roa ao anaty fosiny blouson. Mila mahaelo ihany ianao Lydia. Izany izy
aleo dina lamina ihany ny fihetsika. Ndraso hoe midiviliako atsy amin'itsy koloary tsy dia ho hita eo na mbola hanaraka na tsy. Ino ianao ry Lydia fa mbola nanaraka ihany. Aleo atsofoko ataonako poketra ny tanako dia mifahanako morao ny basy fa raha vao medaladala eo dia ataoko mahita ny razany avy hatrany. Io fa mihamana faingana ny famitrany. Za aloha tsy hanovana fainganam-pandehako mihitsy. Alaiko moramora eto ihany ny diako. Eo fa manakaiky. Mailomailo ry Lydia. Roa metatra sisa nelanelany. Tena olon-dratsy ty. Andraso aloha misa telo dia ho vidiako rangahy io a. Isa roa. Manao ny komisera ary saika hampiasa basy nareo zany a. Ty etsy roa koa rangahy manahitra tsy lasa izy teo. Isa Marina raha tsy mbola iverenana iny a. fa izy aloha zany Lasa izy ary izy teo. tsy fantatra ny zany lasainao zany. Tena tsy nahita olona tao aorianako tao ve nefa ianao ry Zoa tsy nahatsikaritra an'izany mihitsy a. eny mety vizana loatra koa ngamba ny saiko dia namorona haloka fa dry serangina iny an-tananao iny. Andeha hitady akoa ange io mifanena aminao io e. Mamelo mantsy ny aretina koa zao ka andeha hanao vaksiny azo zao sika tafahoany zao. Ka akaketo zany no misy anareo. Ry trano mavomavo misy rianao rinanao ry no misy anaika. Izy zany io amin'ny sampanana ny vilinao anakaty io. ay ve ka ilozaka ary ianao fa somary mbola maimaika io e. Eny ary manina koa ary ny vavato no misokatra be ohatran'izao e. Dia ahoana raha mivoaka tao bobika nanaikitro olona any. Gardien nakaiza koa ary iny. Bobiko ty mivovofonako ay mifatotra. Misy ratsy mazavazava ato a. Aloha tonga dia avokako ny basy. Ny varavarana koa ty toa misokatra kely nefa ny diko io talohany andehanako ny asa maraina. Aleo hiditra hitsaitsaika moramora akao. Tsisy olona atao an-dalatsara ka. Gardien tena misy olona ato. Ndao tanànako ange ty ataoko mahita ianao niza no ato. Ndraso avokako ny finday jerevako ny olona amin'ny chambre tsirairay amin'ny alalan'ireo caméra de surveillance efa mipetrapetraka any. Ndraso aloha caméra A tsisy ninina. Io eo tratra lahy caméra H. Aiza moa ty? Ao amin'ny chambre ny patiny misy azy. Olona manao blouson mainty misaro-tava antsy ve iny an-tanany iny. Draso aloha asiana zoom mba ho akaikikaiky kokoa. Zay tena serangy iny. Ie ivoaketo an'io ny marina aloha e. Aleo tonga dia tratrarina amin'izay. Ambony ny tanana dia alatsao iny serangy iny fa basy tsara fa ny ty tanako ty inona no mbola mampiena iny e. Ifarany eto ty tantary ty. Aingany tandre misoa anao fihetsika mahery eo finony ty atao. Kaila ty tena natsatony tamin'ny tenda ny le serangy. Andriamanitro minjery izy. Tena tsy anatina an'io kosa aloha sao dia sinema ihany zao ataony zao e.
nefa ohatra mitsipatsipaka be nge izy zany. Tena mialaina ve sanatria? Zay de nijanona, tsy nietsika tanteraka. Ndraso aloha, tena vity ty. Iza ary ty olona ty e? Ndraso sokafana ny sarotavany. Tena olona tsy fantatro ty. De inona nefa ny antony saika aminony azoko inona fa ity koa zany namono any Marika. Allo? Misy vaovao tena alinanao aty inspekteur fa tongava aty amin'ny birao faran'izay aingana ianao Tena tsy afaka komisera fa nisaka hamono tato nge za io e. Aingana aloha ianao hoe tongato Dany. Andefaso ekipa médicale sy BMH raha ty antranoko fa ho avy ahy. Eny ary. Dany? Zany ve ndrasany komisera teo? Ohatrany tsy mino aka. Aleo aloha averina tsona indray izy. Aiza izy? Mipetrapetra aloha fa ho avy izy inspekteur. Zay nge rehefa miasa de miasa fa tsy pasopasohana ohatry ny manao makiazy akory e. Tsara zany ka. Finna hono zany nanjoan'ny inspekteur ho an'ny tanindrazana zany aloha e. Komisera ve miany ihany sa tena matotra e? Ao ve Dany sa tsy ao e? Brigadier, eto aty izy e. Tena tsy mino ny fiasako mihitsy moa ianao e. Iny izy iny. Ry, fa nataonareo inona izy no maratra be ohatran'izao? Calme ianao inspekteur. Mazoa seza lahy aloha. Zao natao hoe enquête militaire amin'ny inspekteur o. Mila atao toan'io izy vao mahalala mitsotra ny marina fa tsy dokadokafana ohatry ny nataonao azy reny ka. Bandy mahafinaritra lahy, tsy mantainga lahy, tsy miapangy. Naninona tokoa moa no tsy nampiana hoe je t'aime koa e Aizany reniko e. Tsy laza ninnin'ny eto raha tsy tonga eto ny reniko. Ny reninao ahoana? Mangina teo lahy. Sa mila tontolo indray La zao aingana. Iza namona ny tompoko vavy Fidiasy nampamono ny Marika ary mbola saika mpamono ny inspekteur koa aingana lahy. Inona daholo zany fa tsy azoko e. Ahoana zany ry Dany? Za daholo tompoko tao ambadika ireny rehetrareny. Mifona ahy. Mifony e. Neny tsy te hainao ny lamitomany eto raha te azo daka de mitomany ihany le te. Ary to midanaka fotsiny raha manao inspekteur e. Tsy nampozinao Aizany reniko e. Mangina teo alao Inona ny antony namono ny lahan'ny tompoko vavy Lavy ny tompoko vavy, tompoko ny fitiavako azy. Ary tsy zakako zany ka ny fonoko izy. Fidia. Tsy anginy zany lahy. Ivovoatry ny alika eto ka kosa aloha komisera. Andraso aloha e. Ono maro Dany? Inona no antony namononao an'ny Marika sy saika hifofonao ny aiko ihany koa? Niaro anao nge hatramin'izay e. De ny famonona avy ny valim-piti hitanao fampamety amiko e? Mifona re tompoko. Tsy fidino tsy fidiny e. Tena tsy fidino afaka valiko manokana rehefa zasy anao rery inspekteur ny fanontanianao teo Tsy misy an'izany ny tia. Tsy misy sarim-bavy eto ka ho azony la pasopasohana. Fa io aingana fanontaniana teo le tsy aingana la ohatray. Eny ara tompoko. Ny vonoko Marika satria izy ny tiany tompoko vavy. Ary ny saika aminoko anao indray raha matoa de tsy fantatro mihitsy. Sao de drogué ary izy io komisera. Tsy misy zavatra mitombona na de kely akory aza nge ny zavatra resahany eto e. Ahoana moa ny lazanao fa tsy mitombona ny zavatra resahany. Izy nanao ny action nge io miresaka aminao io inspekteur e. Itiana zanakao mihitsy no nilaza teo anatrehantsika roa fa tsy tiany tompoko vavy maiziny io Marika lazainy fa tiany io. Ary tadidinao moa le SMS nalefa ny Fidia ho an'ny Dany iny. Fantatro koa fa tsy hahafaty ahy mihitsy io tovolahy io. Marina ino indray zany nitadiavinao ankoatran'ireo voalazan'ireo inspekteur Mahazo miditra daholo nareo ekipa ao ivelany ao e. Antsay, ekipa inona zany? Vous êtes en état d'arrestation monsieur le commissaire. Tapitra treo ny cinéma nylalaovinao.
aleo anoizana ny tantara. Assumenao ty izy ry zalahy. Inona moa ty akamelo tapiko ty inspekteur ha? Za anga nanao ratsy no asiana tatovy e. Hay tokoa moa adiniko ny nanazava azy. Ahoana? Ola zay keo ty mason'reto olon-tsotra sy mpiara-miasa amintsika ato reto ve ny fahalovana sy ny fanarara ho tapa-efana ary ny asa ratsy vitanao sa resahako mangingina aminao. Tantarao ny lainganao e. Fa izao ny tadidio ha. Voeliky ny lalàna ny fanalam-baraka sy ny fanelezana vaovao tsy marina inspekteur. Eny manoloana ny fitsarantsika sy ianao no hiady hevitra amin'izay fa zao a. Ianao no namono ny tompoko vafidy a. Inona? Ahoana tsara hoe inspekteur a? Aiza miporo fanamarinanao an'izany ka aiza? Aizy dokotera teo. Iny izy iny. Efa voamaritsika fa a plus ny sokajin-draha ny tompoko vavy. Kanefa nahitana sokajin-draha au moins teo amin'ny nifiny izay nanaikitra ny olona nanolana azy. Ary nahitana n'io raha io ihany koa ny akanjony Danizy nalainao tany an-trano ny andriamatoa komisaira. Ary rehefa nanao pansement ny sandrinao izay voakaikitra tany amin'ny dokotera nefa ianao dia voamarina fa anao io sokajin-draha au moins io. Mbola pina ve monsieur le commissaire? Redidredy dolo zany inspekteur. Rehefa avy nanao fanadihadintsika efa 2 herinandro lasa zay dia nahafantatra fa ay miaraka ny vavy-tokanao sy marika zay somary jolamboto. Tsy zakanao ny hita ny zanakao viravirain'io tovolahy io ka nyvinonao izy. So dia mba efa tafahatra kosa zany teninao zany inspekteur. Mpamon'olona zany aminao ha? Tsy haiko aloha na mpitandro filaminana ianao na mpambolo korotana fa saika ho taperinao an'io koa ny haiko. Ary ny hevitra ianao fa efa maty a dia nantsonao ny findaiko mba hanaporofonao na efa vita tokoa na tsia. Kay mbola velona soma tsara ka modina voakanao Danizy ny gadrainao nandritra ny fotoana maro a mba ilazana azy ho nandositra. Marina zany ry Danisa tsy marina a? Tsy marina ity zany a. Aza matahotra ianao nilaza ny marina leroa. Efa tsara ampina ny reninao izay saika ataon'ny takalonay na anekenao ny eloka tsy nataonao akory. Tsy vaniny ianao ranjeva. Mafy tena mafy ny fahorina nampitondrainao a. Ny vononao ny olo tiako. Nalainao atsiry ny reniko ary mbola saika ny farananao koa. Marina daholo ry voalazana inspekteur reo. Fa ny mba angatahako kosa dia nilazanao ny antony namononao amin'ny fidy ahy. Miandry ny faranzavanao zay andriamatoa. Dada fa misy inona no mifatotra ny tananao? Tina, ny zanako meloka no ianao anako. Tiako loatra ianao raiko satria tokako an-tany. Maka toerana ry aza misakambona fa ho tantaraiko anao ny sorona nataoko anako. Laza ianao anaka fa tian'io fatona Dany io fa ifidy aho ianao no sakana ka nisoroko zany sakana amin'ny lalanao zany. Nivily lalakafa nefa ianao ka nakany amin'ny marika zay sady jolamboto no mpidoroka zava-mahadomelona. Tsy tiako ny arahanao aminy satria efa namon'olona mba iarahanao amin'ny Dany ka vo mainka nandrimba zavatra betsaka zany. Fantatro fa nahoelana hoaingina dia tsy maintsy ho sarin'ny inspekteur Lidiany adalana nataoko e. Ka saika nisoroko koa ny ainy. Resy nefa anaka satria tsy nisy voka ny fisasarako anao. Nananteneny anao zay asambatra anao asaingy vo maika hijaly anao zao anaka. Mifona e. Mifona fa meloko dada. Melohan'ny olon-drehetra sy ny lalàna zao anako. Manameloka koa ve anao anaka? Meloko ianao ry dada. Meloko ianao satria mihevitra hikatsaka ny soany zanaka tao anatin'ny ratsindrindra. Manameloko anao koa saingy nazanaty zany dia tiako dada. Ento amin'izay izy ry zalahy. Fona sombinaiko. Dia veloma ianao sombinaiko. Vangovaiko matetika ihany dada. Veloma dada. Somary mangataka fahanginana kely aloha e. Ho antsika mpitandro filaminana, mpiara-miasa rehetra. Mbola betsaka ny fahalovana ato anatin'ity sehatra misy antsika ity. Anatra ho an'ny maro iny efa randran'izay viny. Tsy ny fitiavan-tenanao rery akory no aminona ny malagasy maro. Tsy ny fitiavan-kely akory no amintehana no avy ny taranaka. Matoa tsika nananky ively rano nanoloana ny fanevam-pirenena fa ho an'ny tanindrazana
dia vonina n'olotra ny tena tsika tena ho an'ny Madagasikara fa tsy ho an'ny vady aman-janaka rery ihany. Tsy ho anay mpitandro filaminana rery ihany izany fa ho an'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny fa indrindra ireo mpitondra ajaina. Tsy ho topoin'ny vahoaka akory ny fidianany anareo fa hanompo azy. Tsy hanandevo azy akory ny nandatsahan'ny vato ny andaninanao fa ny ampandroso sy ampiadana tran'ny firenena maminy sy ny taranany ho avy. Azafady inspecteur. Fa aiza ho any reniko totsy mbola tazako ihany e. Any amin'ny hopitaly izy ka. Eny tsy hoe marary akory fa nisy fizahana tsy maintsy natao taminy. Tsy haiko hoe ahoana ny fomba hisaorako anao to. Raha nisy fisaorana ambonimbony grady noho ny hoe misaotra dia nitononiko anao madame inspecteur saingy tsy misy izany ka fisaorana era-poeran-tsaina reno atolotra anao e. Fihino mafy ary ahy e tsara tompoko. Hitako mipitrapitra ery tiana mijery antsika. Tsy fotoana tokony hanaovana valifaty ve izao sia? Mandeha naingana vonjeo ny reninao fa sasamiandry izy izay. Vaky-pneu ny fiarako ka tsy afaka manatitra anao sa so mazoto tiana? Atero amin'ny fiaran'ny dadanareo kizy sa tsy mazoto ndry? Tsy haiko. Raikitra zany ry Daniel. Aingany. Eny ary lasa zay. Mbola tezitra amiko ve Dani? Mifona ho anay sy dada lesy Velo any kizy zany a. Manameloka ve ho ahy ianao? Sady zao tsy velomiko mihitsy mantsy ty fiarotira tsy mahazo valiny avy aminao za. Tena manameloka anao aloha e. Andray? Dia mbola ho tsaraina koa ve aza? Fa efa vita ny fitsarana anao ary efa mivoaka ny didim-pitsarana saza ny eloka vitanao. Dia mikatra firy taona hono ary ahy zany ary sazy miantona ve sa sazy miantra arak'izay didim-pitsarana izany? Ka zao ary araky ny didy-volana ny voaka anio 2020 Jiona 2024 araky ny fehezan-dalàna famaizana larana 920 tsipika aotraotra ray tsipika 920 izay navoaka tao amin'ny lapany foko dia vao eloko tiaviko mandrak'izay ianao ry tiana. Andray, tiara ny ratsan-tanako asimenao te. Arikatra ho afy efa babinao. Asiako peratra teo rina kely eo anapory foko fa efa gadrako ianao e. Gastitan Taragas. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Meloka. Nosoratany Rafara Vodilanitra, ho velomin'ny Rakoto, Faly, Tojoery, Fetra Sarobidy, miaraka amin'ny Anjariliva, io no mihaja ny Ringa. Nandray feo sy nanatro tosa, tovy razana mamonjy sy osoa.